voalohany dia fisaorana amin'ny fanasana ny dia Russie. Izay firenena eritreretinay fa hanambolay bebe kokoa ny fotoana mbola sarotra ny resaka zao politika sy ekonomika. Zahay dia faly fahazoana fanambolana amin'ny firenena rosiana fa vononanay iray asa ny firenena rosiana afiny rehetra izay voalaza folo ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy lafiny ara-miarahana vonona amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy. Manombotra fiaraha-miasa vaovao taoriany 5-20 taona izay efa nirahatra amin'izay vonona manombotra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana mba ohatra ao amin'ny